miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny azanabolana tamin'ity androany ity mbola mitoyatra ny orana tandrivindraona ho an'ny ilany andrefa Madagasikara na dia somary misy tokotoko hatrany izay fa ny ilany atsinanana kosa indray dia maina ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny roa andro avy dia saika mbola any amin'ny ilany andrefana hatrany aloha no ahitana ny orana mbola hijanonao maina araka izany ny ilany atsinanany avoatany sy ny afaritra atsinanana fa any amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao kosa indray dia andrasana ny orana tandrivindraona ho an'ny any atsimo Madagasikara ray manontolo izay mety ho arakotroka moa zany indraindray noho ny fanatonana rinindraona ny maripana ihany koa tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina maina ny andro amin'ny ankapobeny dia somary olalovandraona ny faritra atsimo atsinanany nosy ary ny any amin'ny faritry melaky boeny ary koa ny tapany avaratra amin'ny faritry menabe ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrivindraona ho an'ny faritry melaky ny faritry bongolava ary ny faritry menabe torak'izay ihany koa ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana mety ahitana izay tandrivindraona izay ihany koa ny tapany atsimo amin'ny faritry diana mandraona ny andro ho an'ny voatany izay mety misy ihany moa ny tandrivindraona vitsy ao anatin'izay ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka aloha ny andro ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ny morontsiraka kosa 30 ka hatramin'ny 7 degré celsius any amin'ny ilany andrefana moa no misy ny mafana indrindra ny alahady misy hatrany ny orana tandrivindraona ho an'ny faritry melaky ny any amin'ny faritry bongolava mety hitatra ho an'ny ilany andrefan'ny faritry vakinakaratra sy moromania zany mitoy ihany koa izay ho an'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana ary koa ny atitan'ny faritra avaratry ny nosy amin'ny tapakandro ariva moa no tena ahitana an'izay fa raha ho an'ny voatany kosa indray ny tapakandro maraina indrindra ho an'ny ilany atsimo atsinanany voatany dia mety ahitana zavona fa ny atoandro kosa dia ny masoandro ny batoerina toy ny any amin'ny faritra sisa raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay 20 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny voatany fa ny morontsiraka kosa indray 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay ny alatsinainy ny tapakandro ariva hatrany misy ny orana tandrivindraona ho an'ny faritry melaky ny tapany avaratra amin'ny faritry menabe ary ny faritry bongolava ary koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana anosy androy ny ilany andrefan'ny faritry iorombe izay mety ho araikotroka moa zany indraindray ho an'ny tapany avaratra Madagasikara kosa indray dia nasy ny tapany avaratra amin'ny faritry savasy ny any amin'ny faritry sofia dia mety ahitana orana tandrivindraona ihany koa indraindray ao anatin'izay tapakandro arivan'ny alatsinainy izy mandraona ny andro ho an'ny ilany andrefan'ny voatany ary ibalika kosa ny masoandro ho an'ny faritra atsinanana amin'ny ankapobeny raha ny maripana ho vinavina mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny voatany raha toka tsy izay misy fivanagoavana kosa ho an'ny faritra sisa manodidina ny 30 degré celsius moa ny ambony indrindra ao anatin'izay dia izay indray ny météo tamin'ny etian'io ty raha pizindray fotoana manaraka veloma tompo